Faly manonona ny arabantsika na vaiza ianao na vaiza ary miarabanao tonga soa eto amin'ny pejy mitsangana ka miazava. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy hotahina manokana anao. Raha mbola vao sambany ianao vao mahita an'ity vidéo ity dia manasa anao i-abonné amin'ny page mba ahafahanao mahita vidéo be dia be satria misy vidéo be dia be ao alohan'ity vidéo ity dia manasa anao hijery amin'izany. Noho ny amin'ny anara-pahasalamana dia miverina ao anaty confinement isika. Izany indray no izany mahatonga antsika hiresaka androany hoe inona ary no tokony ataontsika ao anatin'ny confinement. Ankoatran'ny amin'ny anara-pahasalamana hoe manasa tanana, manao arivava, ajana ny elanelana iray metatra, fa ankoatr'izay amin'ny ara-panahy inona no tokony ataontsika ao anatin'ny confinement izay no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ho arahantsika ao aorianan'ny générique. Ijery teboka efatra ary tsika androany hoe teboka efatra no tokony ataontsika ao anatin'izao confinement izao izay no jerentsika. Voalohany ary mila matoky an'Andriamanitra isika. Satria moa anatin'ny confinement zao tsika dia tapaka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Efa mba nanana programme ianao fa tapaka ny programme, tapaka ny planina rehetrarehetra, ny plan rehetrarehetra hoe anao an'izao midy ny tsena, miasa mandrara, mijanona, mandeha ny saintsika, manatsika mitebiteby ihany koa hoe ahoana zany anona hoaninay, inona ny zavatra tokony ataonay, ahoana ny rano sotroinay. Dia voalohany zany tokony ataontsika mila matoky an'Andriamanitra isika. Noho ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Lioka 12:12 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza manany amin'ny ainareo izay hoaninareo na ny tenanareo hotafianareo. Dia raha jerentsika ny amin'ny andiny manaraka any dia jerevo izy ny voromanidina, jerevo ny goaika fa tsy mamafy na mijinja ireny na mitony any an-tsokotra nefa mivelombelona eny. Za ty hampahery anao hoe mihoatra lavitra noho ny voromanidina ianao, Andriamanitra miay anao. Izany mahatonga mampahery antsika hoe ndaontsika metraka mifatokisantsika amin'Andriamanitra. Mety manahy ihany koa ianao hoe ahoana zany ny akanjonay, ahoana ny fitafianay. Fa hoy ny ten'Andriamanitra jereo ny voninkazo eny an-tsaha, fa na Solomona teo amin'ny voninahiny tsy nitafy tsara tahaka an'izy ireny. Ka te hampahery anao mihoatra lavitra noho ny voromanidina ianao, mihoatra lavitra noho ny voninkazo eny an-tsaha ianao. Noho izany mila matoky an'Andriamanitra isika. Andriamanitra miay antsika ny amin'ny anona tokony hoantsika, ny amin'ny fitafiantsika. Ka izay zany teboka voalohany mila ananantsika, mila matoky an'Andriamanitra isika. Ina ihany koa ny teboka faharoa tokony ataontsika amin'izao confinement izao, mila miorina tsika, miorena. Marina fa ao anatin'ny confinement isika, fa na confiné ary tsika dia ny fiainam-panahintsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tokony tsy miova. Ny fiainam-panahy tsy confiné. Hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Korinthiana voalohany 5:7-9 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany raha malalako dia miorena tsara aiza miova ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo ary maefa be amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mila miorina tsara zany tsika. Hoy ny Baiboly miorena tsara aiza miova. Manao ahoana amin'ny fiainam-panahinao. Marina fa midy zao ny fiangonana amin'izao fotoana izao, fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra aiza atao midy. Marina fa manao arivavitsika ao anatin'ny kasibosy, fa te hampahery anao hoe aoka hisokatra ny fonao, aoka miorena tsara. Ao ny Baiboly aiza miova ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, aiza hovaina. Miorena tsara aiza miova. Ina ihany koa ny teboka fahatelo tokony ataontsika, miambena. Mila miambina zany zasy ianao. Fa misy fotoantsika rehefa tsy miambina dia possible ho tafalatsaka ao anatina fahotana. Hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Petera voalohany 5:9. Mahonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandehandeha taka ny lohana ny herina mitady izay arapa.
dia hoy ny baiboly amin'ny andiny fasivy toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana. Rehefa tsy miambontsika dia tonga ny fahavalontsika. Hoy ny baiboly teo hoe tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Izany mahatonga antsika hoe miambena ka ny devoly zany mitady ny fomba rehetrarehetra mba hatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fahotana, tonga antsika hiverin-dalana, tonga antsika hiala amin'Andriamanitra. Ka izay miteboka antsika fahatelo hoe miambena. Ahoana ary ny tokony ataontsika amin'izany miambina izany? Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Mateo 1:2-7 zao avaky ny teny amin'ny anarany Tompo: miareta tory sy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kely. Ny ahafahantsika andresy ny fakapanahy sy andresy ny fandriky Satana dia miareta tory sy mivavah izy ny ten'Andriamanitra mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Avery koa ny hoe marina fa midy ny fiangonana, fa oka hiambina. Ianao tsy hoe midy ny fiangonana dia confiné, dia ianao ihany koa confiné toy izay koa ny ara-panahy. Fa raha misy tokony handaniantsika fotoana, tokony handaniantsika fotoana indrindra dia ny fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra. Marina fa ahena zao miaina ny fifandraisana amin'ny any avelany, fa oka hitombo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Teboka faefatra farany dia mila mihevitra ny hafa isika. Be dia be ny olona mila fampaherezana amin'izao fotoana izao. Be dia be ny olona mila fanampiana ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny tsy fisiana. Mba antanio ny mpiray vodi-rindrina aminao na mpiara-mivavaka aminao hoe mba misakafo izy ireny, ka te hampahery antsika toano. Raha mba misy zavatra azonao atao, tsy voatery hoe manana be ianao, fa mba antanio hoe manahoana ianareo misakafo, ianareo mianakafo. Misy olona zao amin'izao fotoana izao tsisy hanina hohanina rehefa hariva fa dia rano mafana na mpangotrahana. Tokony mba hitsinjo an'ireny olona ireny tsika. Tsy voatery hoe manam-bola be ianao, fa izay kely anananao dia afaka mizara amin'ireny olona ireny ianao. Ka mety misy namantsika ihany koa mety reradraraka ara-panahy. Hoy ny ten'Andriamanitra: ndao tsika hampaherana izy ireny, ndao tsika noana an'ireny namantsika ireny. Ka izao confinement izao zany dia avadio fitahiana ho an'ny ara-panahy ho anao sy ny ankonanao. Ary ny fiainam-panahy tokony tena hatanjaka indrindra. Ny ahafahantsika matanjaka, ny ampatanjaka amin'ny fiainam-panahintsika dia tsisy afa-tsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ireo teboka efatra ny resantsika zany androany mila: voalohany mahatoky an'Andriamanitra, faharoa miorena, fahatelo miambena, ary ny fahaefatra mihevitra ny hafa. Dia mino fa nafinaritra anao ny video aiza misalasala, milike, micommente, mipartage. Raha mbola tsy abonné ianao dia atao misy cloche kely ery ambony ery dia abonné izany. Dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray dia marina fa anatin'ny confinement antsika, fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aiza atao confiné. Mirary soa indrindra tompoko. Veloma tompoko.